raha aba ralaina soavy tompoka anao. Izany telo ny anjely izany no entinay indray hiara-pananao. Fa sambatra raha samy sambatra na ianao na izahay. Tratrizao fotoana izao. Mpanjakan'ny mpanjaka no manolotra antsika fanomezana tsisy tomika ka ankafizo aza takalo fanomezana hafa indray fa io no tena tsara maharitra mandrakizay. Arao ange ity misy tantara isainantsika izay. Tamin'ny andro Krismasy dia nisy ankizy telo samy nahazo fanomezana avy amin'ny ray aman-dreny ankizy tsiraray. Ny ankizy roa voalohany dia nahazo kilalao tena mahafinaritra ho fanomezana Krismasy, fa ilay ankizy fahatelo kosa nahazo baiboly ho fanomezana. Naneso azy ny ankizy roa voalohany satria averiny fa fanomezana ratsy kely no azony, saingy nankasitraka foana ihany ilay ankizy fahatelo. Rehefa afaka ny volana vitsivitsy dia simba ny kilalao azon'ilay ankizy roa voalohany ka namela azy ireo sady nahalaelo sy tezitra. Fa ny fahatelo kosa dia mbola faly sy tony. Nanontany tena ireo ankizy roa voalohany ireo hoe fa ahoana ny nahasambatra azy amin'ny fanomezana ratsy teo izany, ka nanantona azy izy ireo. Manazava tamin'izy ireo avy eo ilay zaza fahatelo hoe tsy tahaka ny fanomezanareo ny fanomezana azoko. Ny fanomezako dia tsy ho simba na ho tapaka na ho vena na ho vena, tsy ho lany ary ampisondrotra ahy mandrakariva ilay izy, satria i Jesosy Kristy mihitsy no fanomezako. Natsiaro haingam-panahy ireo ankizy roa ireo ka nanontany raha afaka mahazo izany fanomezana izany koa zareo. Dia nozahany tamin'ny mpifaliana tamin'izy ireo izany fanomezana izany, avy eo araka ny tokony ho izy, satria mila zaraina foana ny fanomezana an'Andriamanitra. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Sarotra sy tena no asakatra izay mamatsy no sambatra veno ny fitiavanao. Nandray anay ho zanakao, nandray anay ho zanakao. Raha tsy mora zizany hoe lasam-pony natany, sady tonga olo naory tsy matrano n'olo nakory. Tranon'olo reno nandriana kanefa de zanakandrina. Sayanao izay so tsy foko, tena babona ho any tsy foko, tena babona ho any tsy foko. Tsy vitan'izay fananoka zazy, fa ny hotera kaderny atrikany fofony eroda ho vondrona matsy. Vetivety volaminy tetikasy sy atore nahatra tsy niraretretra, matiavoko zazalakely rehetra. Soyany anao fa malala niny aho, toy ny fitaratra mora daramo, eo i masonao na diabotsy miloko. Matemo izay efa misafoke afanadosy dra iselo mianaka avotra ny aina.
avotra ihany koa isika karabaina. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Omeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Fa hanana fiainana mandrakizay. Saotra sy tena no asangatra izay amasy no sambatra teno ny fitiavanao. Nandray anay ho zanakao, nandray anay ho zanakao. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Omeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Fa hanana fiainana mandrakizay. Saotra sy tena no asangatra izay mamatsy no sambatra teno ny fitiavanao. Nandray anay ho zanakao, nandray anay ho zanakao. Nata tsy mora zizany hoe lasam-pony natany. Sady tonga olo naory tsy matranon'olo nakory. Tranon'olo ireno nandriana kanefa de zanakandrina. Sayanao izay so tsy foko, tena babonao any tsy foko, tena babonao any tsy foko. Tsy vitan'izay fananoka zazy, fa ny voateraka tegna atrikany fofony eronda ho vondrona matsy. Vetivety volaminy tetitratsy sy atore nahatra tsy niraretretra. Matiavoko zazalakely rehetra. Soiany anao fa malala ny miafo toy ny fitaratra mora darafo. Eo i masonao na diakotsy miloko. Mateo izay efa misafoke. Afanadositra iselo mianaka avotra ny aina. Avotra ihany koa isika karabaina. Fato izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Omeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very. Fa hanana fiainana mandrakizay. Saotra sy tena no asangatra izay amasy no sambatra teno ny fitiavanao. Nandray anay ho zanakao, nandray anay ho zanakao. Amin'ity Noely ity ny malagasy manaradian'i Kristy dia iova kely sy toy ny hatrizay
ka tsy ilay mahazatra no asehonay. Tsy ilay zazakely tapahatra intsony no andeha ho ambara sy hoetsony. Ho tsinotsinona ihany iny aviany teto an-tany. Raha tsy nitombo izy ny asa ko andeha hitodika amin'ny lasa. Indro asehonay etony, izy efa mahery ny 30 taona. Koa indro asehonao ilay tantara izay nalaina tamin'ny filazantsara. Dia ilay tantaran'i Jesosy sy ny mofo dimy sy hazan-drano roa. Vy ianareo hitokana any an-tany foana mba hiala sasatra kely, fa maro ny famoivoaka tsy misy nanana akory. Marina izany Jesosy reraka mila miana sasatra. Ao ary. Dia lasa Jesosy niondrana tsabokely, saika mba hitokana miaraka amin'ny mpianany. Kinanjo fantatry ny olona fa nilazany ny ely. Dia vahoaka marobe niala avy tany an-tanànany nanaraka izay nalehany, ka tonga teo anatrehany. Monena azy ireo ny fony fa toy ny ondry tsisy mpiandry, ka nisotraniny avokoa ireo marary sasany andry. Ny andrandra fahasitranany tamin'ny fametrahany tanàna. Sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisany ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny na aratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mipita fa indro lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra. Fa noho ny hariva kosa ny andro samy naona avokoa, dia tsy naharitra ny mpianatra tsy aleo ve mba haravana aloha, dia indro izy nanantona an'i Jesosy ka nanao hoe: Radio, tany foana tsisy ninity sady efa ny arivon'ny andro. Enwa Ravani Ulba Ivid Anawaz. Omenareo hanina izy. Evito mofo sy azony tena fiaronzato be izahay. Kanadiny karaha valo volana be izao ho ampizianana mofo azy ireo e. Misy mofo firy any aminareo? Zahay tsy tondra, tsy haiko ny sasany. Andehana mitady e. Ty misy tovolahy kely manana mofo dimy sy trondro madinika roa, nefa voampina moa izany amin'ity olona be da be ity. Eto aty amiko izany dia asay mipetraka ny olona. Saotranao raha eo amin'ity sakafo omenao reto vahoakanao reto. Amen.
Iaiai, tena voky be aho zany. Tena tsara ilay mofo a, matsiro be koa ilay trondro. Anona be, navely fa tsy mivoky mihitsy. Tena magaga, mofo dimy sy trondro roa, tena mahavoky an'ireto vahoaka be dia be reto. Angony aty ary ny ambiny mba tsy hisy very. Jereo andeha fa mbola misy ambiny be dia be. Tena marina izany fa Jesosy reriany. Izy ny mahavita toy izany. Tena hafakely ny sety eto androany fa agagana tsy ro amatany. Jesosy rery ihany no nahavita toy izany. Mofo dimy sy hazan-drano roa ilay fahagagana nataon'i Jesosy. Mofo dimy sy hazan-drano roa mba hivery kely ange fa nahavoky vahoaka marobe. Mareta hameno azy koa ianao dia tsy ho diso anjara toy izao fa ho voky zavatsoa rehefa miaraka amin'i Jesosy. Koa izany a, mofo dimy sy hazan-drano roa nahavoky olona 5,000 mahery. Amin'izay mbola misy ambiny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arina be izao. Tena kajy hafakely ny alan Jesosy a. Tena tsy mahazatra antsika. Mofo dimy, trondro roa, mahavoky olona 10,000 mahery. Izany hoe 5 plus 2 supérieur à 5,000. Mathématique difficile. Hafakely tokoa raha mikajy ny Jesosy fa ny vidinany tety hampiakatra antsika ho ary. Tena kajy hafakely mistery Noely nifetreny ety ambany mahatonga antsika ho any an-danitra any. Mistery Noely fihetreny ety ambany nahatonga antsika ho any an-danitra any. Tena kajy hafakely mistery Noely tamin'izy vao teraka dia fahagagana tanteraka nanikany toetra-pahatra no nandraisanao voninahitra. Izany ilay terako mpanjaka izao aloha dia nifanaka. Iza moa tsy ho gaga fa mofo dimy trondro roa 5,000 mahery na afa-po mbola misy ambiny koa tao 12 arina be izao. Fa izay mandray an'i Jesosy dia tsy ho diso zavatsoa fa tena tsara karakara ka aoka ianao tsy ho tara. Raha mbola tsy noraisinao ty fanomezana ho anao dia fanatolotra sy ny ela sao ianao dia ho tavela. Marobe tsy voatanisa ireo zava-mahagaga mampitolagaga ny vahoaka izay rehetra mitranga. Tsy takatry ny saina ny asan'i Jesosy fa izay rehetra manatrika tonga saina avokoa. Tonga saina satria nahoana? Ireo vahoaka tena noana
tsy nila volana dia ariary fa nasian'i Jesosy ny ariary fa izy ny Andriamanitra mpahary. Zao tontolo zao sy anao no ariny avokoa, izay noforony dia hitany fa tena tsara tokoa, mihoatra lavitra noho ireo mofo dimy sy hazan-drano 2. Ankehitriny miantefa amboko sy aminao ny fanontaniana, tsapako ve, tsapanao, ny antom-pisiana amin'izao tontolo izao. Ilay Jesosy izay nateraka dia ho azy ho anao, ka nanao fahagagana marobe toy izao, mba hahatonga antsika ho ao an-danitra ao. Hiara-mandova aminy ilay fiainam-baovao.